Mbava makasika ny fahasalamana kosa indray tonga eto amintsika ny mpikambana ao anatin'ny Stark Rain Foundation mba hizara ireo fitaovam-pihainona maimaim-poana ho an'ireo izay mila izany sy nanomboka omaly moa ity hetsika ity ao amin'ny HR kosa no hizorana izany rehetra izany. Mahatratra 4,000 latsaka eo ireo fitaovam-pihainona na appareil auditif hozaraina maimaim-poana mandritry ny hetsika izay tanterahan'ny Stark Rain Foundation sy ireo mpiara-miasa aminy manomboka omaly etsy amin'ny HR Ampefloha. Tanjon'ity hetsika ity zany dia fizarana fitaovana fihainona maimaim-poana ho an'ny malagasy mpitandrazana izay manana olana ary tsy mifidy na antitra na tanora na ankizy. Dia miaraka misala amin'ity izy ity zany dia avy amin'ny Stark Rain Foundation avy any États-Unis miaraka amin'ny Rotary Club anankisivy eto Antananarivo sy Ivato dia Rotary Club Antsirabe ary izay toanan'ny ministère fahasalamana. Ny hetsika zany dia ny eto Antananarivo manomboka an'io zoma raika amin'ny telopolo May ka hatramin'ny larobia izao 10 Jona dia avy eo any Antsirabe indray manomboka ny 9 Jona ka hatramin'ny alahady 9 Jona. Efa noraisina lasitra tamin'ny volana Oktobra sy Novambra 2024 avokoa ireo izay zaraina ny fitaovana mandritra ity hetsika andiany faharoa ity. Miisa 20 moa ireo avy amin'ny Stark Rain Foundation no tonga ety Madagasikara manatanteraka ny hetsika ary misy ny fampianarana ireo olona izay mahazo ny fitaovam-pihainona amin'ny fampiasana izany. Araka ny voalazan'ny mpitsabo dia saika ireo zokiolona no betsaka manana olana ka tsy dia mahare firy-intsony. Ny amin'ny ankapobeny moa zany aloha ny olona tonga manao mandray ny fitaovam-pia dia hoe zokiolona tena betsaka hoe vokatry fotoana zany izy fa sy manana atao hoe naira mankany amin'ny sofina na ihany koa mety vokatry ny aretina maro samihafa ohatra fotsiny angamba ohatra hoe manao infection genetique ohatra misy fotoananao izay zany dia mety simba le fifandraisana maro samihafa zany avy aty amin'ny sofina ivelany mankany amin'ny sofina ny anatiny. Dia ao moa ny fahaterana tsotro espaninaire izay aloha zany tena kamaroan'ny olona ny hoe fitandremana manokana moa iny dia tsotra ihany fa misy aretina mahazo ny sofina zany dia tokony manatona mpitsabo avy hatrany. Isan-taona moa ny hetsika fizarana ny fitaovam-pihainona na ny appareil auditif tahaka